Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falebiarabantsika rehefa malalatra hatry ity talata fa 7 ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny jaune toko 2020. Jaune toko 2020 ny andininy fa 520 ka hatramin'ny andininy fa 2020. Jaune toko 2020 andininy fa 520 ka hatramin'ny andininy fa 2020. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanako Jaune, moa ny fitiavanao ahy mihoatra no fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny tompoka, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fahanaro ny ondrikeliko. Ondray izy tamin'ny fanondrony: Simona zanako Jaune, motiava ianao. Dia hoy izy taminy: eny tompoka, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanoteliny: Simona zanako Jaune, motiava ianao. Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe motiava ianao. Ka hoy izy taminy: tompoka, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatro fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fahano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora anao dia nisikana ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia nintsitra ny tananao ary olo-kafa nikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Azany no lazaina anambara ny fomba ny fahafatesany izay ankalazana an'Andriamanitra. Ary rehefa voalaza izany dia hoy izy taminy: manaraha. Dia nitody Petera ka nahita ny mpianatra izay tiany Jesosy manaraka, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny sakafana ka nanao hoe: tompoko, izy anao madika anao. Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao zany? Fa manaraha ianao. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana Jaune ihany no mitantara ity resadresaka na fanaovan'i Jesosy Petera tamin'ny faraparany ity teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Resadresaka sy dinidinika izay azo anakarantsika lafin-javatra roa na telo mikasika ny antson'Andriamanitra, mikasika ny finoana, ny fanondoran-tena. Fa izay hitariako ny sainao riavako malala dia ilay fanontanian'i Jesosy aloha voalohany. Intelo Jesosy no namitraka fanontaniana tamin'ny Petera, izay intelo tsy kisendrasendra loatra tsy akory, fa intelo mifanaraka amin'ny intelo namadian'i Petera an'i Jesosy. Toy ny milaza fa intelo Petera no namadika an'i Jesosy, dia intelo Jesosy ny teana mafy ny fitiavan'i Petera. Fa izay mampieritreritra riavako malala dia ilay fanontaniana napetraka Jesosy intelo. Raha ohatra ka jerentsika amin'ny teny malagasy izy dia mitovy ihany. Fa raha toa ka jerena amin'ny voambolana nampiasain'i Jaune dia tena mampieritreritra tokoa. Ny fanontaniana nataon'i Jesosy manao hoe: ry Simona Bar-Jaune na ry Simona zanako Jaune, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Intelo ilay fanontaniana mipetraka, saingy matoan-teny samihafa no nampiasain'i Jaune. Dia mamaly Petera manao hoe: fantatrao fa tianao aho. Matoan-teny samihafa nampiasain'i Jaune. Amin'ny baiboly malagasy mantsy dia rehefa miteny hoe tiantsika na mititsika dia voambolana ray ihany. Na amin'ity sakafo, na amin'ity vady io, na amin'ity tanindrazana io, na amin'ity zay mety ho tiavintsika dia voambolana ray ihany no ampiasaintsika ny teny hoe mitia. Fa tamin'ny voambolan'ny filazantsara na tamin'ny voambolan'ny Soatra Masina dia misy voambolana be dehibe ny fampiasana amin'ny teny hoe mitia. Tao anatin'ny tontolon'ny Grika dia misy voambolana be dehibe tsy latsaky ny 5 ny fampiasa. Fa ataoko hoe raha lazaina dia ao amin'ny Soatra Masina dia mety misy voambolana 2 na 3. Matoan-teny hoe erao zay nantsona ny teny hoe eros, dia zay mity ihany, fitiavana ranofo hitantsika any amin'ny matetika ny 70 mampiasa an'io, tsy dia hita loatra io matoan-teny hoe erao io na lay fitiavana eros na zahoana ny teny frantsay hoe héros, dia mity amin'ny alalan'ny herin'ny saina, herin'ny vatana, mity amin'ny alalan'ny fihetsem-po, tsy ratsy loatra akory ny eros, fa fitiavana miredareda, fitiavan-tanindraza. Tsy voambolana fantatry ny testamenta vaovao loatra ny teny hoe eros.
na ny matoateny hoe mity erao fa misy voambolana fantatry ny testamenta vaovao anakoroa kosa milaza miteny hoe mity teny matoateny hoe agapao sy ny matoateny fileo aitsika kristianina zany fa retsika mandrakariva am'toteny andavanandro hoe ny teny hoe fileo matoateny hoe mity fileo nazahoana ny teny ty hoe fitiavana filia mitovy amin'ny fiteny frantsay hoe fil théophile ombrofile isan-karaza milaza fitiavana miaja fitiavana rehefa miteny hoe fileo mity amin'ny fitiavana filia na mity amin'ny matoateny hoe fileo de milaza hoe fitiavana miaja tiako anao satria pray tandrazantsika tiako ianao satria samy malakasitsika tiako ianao satria pray fikambanantsika tiako ianao satria mpiara-miazytsika fitiavana zay voasaina voahevitra voalanja sentiment noble hoanareo miteny frantsay fitiavana zay misy dikany tiako anao satria mazava ho azy ahoana tsy tiavako anao kolona pray tandrazantsika na pray fiangonantsika zay le filia fa lay matoateny hoe agapao zay nazahoana ny fiti agape fatatsika misy hira hoe fiti agape dia matoateny milaza hoe tiako anao na de zao aza tiako anao na de mety tsy fantatro aza mianto na de tsy tia na ko aza de tiako ianao lay agapao lay matoateny hoe agapao de milaza fitiavana tsy mitady tompontsoa tsy hoe tiana satria fa mety hoe tiana na de aza lay agapao de milaza fitiavana fanafoana tena fitiavana tsisy kajy tsisy tompontsoa ninninna tahaka ny fitiavana Andriamanitra zay ny fiti agapao na matoateny agapao nazahoana ny teny hoe agape Andriamanitra rehefa nity atsika de tsy nity atsika tamin'ny fiti matoateny erao na tsy nity atsika tamin'ny matoateny agapao filio fa nity atsika tamin'ny fitiavana agape na agapao fiti atsika tao anatin'ny fahotana sy ny tsy fahatanterahana iveganatsika lay nofinainy dina no nitranga mahagaga de zao rehefa mametraka fanontaniany Jesoa amin'ny andiny voalohany manao hoe andiny vadimy folo ry Simona Barjona na ry Simona zanak Jona moty ava ianao na hoe mo ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavany reto namanao reto dia lay fanontaniana petraky Jesoa eo matoateny ampiasainy Jesoa de agape zany hoe toy ny mametraka zany manao hoe hono ary Simona zanak Jona move ty amin'ny fiti agape ianao zay ny fanontaniana voalohany move ny fitiavanao move mity amina matoateny agapao ianao zany hoe move ny fitiavanao a Jesoa Petera tena fiti agape de mamaly Petera mahagaga de nivaly tenin'ny Petera manao hoe eny tompoko ianao mahalala fa tianao a fa ny matoateny ampiasain'ny Petera de filia na fileo zany hoe Jesoa mametraka fanontaniana amin'ny Petera hoe ry Petera moty amin'ny fiti agape va ianao de Petera mamaly hoe eny tompoko fantatrao fa fiti filia no itiavako anao zany hoe Andriamanitra Jesoa zany miandry any Petera amin'ny fiti agape ho jaolony eto fa nivaly tenin'ny Petera kosa de hoe tiako ianao satria mpampianatra angy ianao e fantatrao fa tianao a mpampianatra avy ianao tsy ho tiako samy pray tandrazantsika ve tsy ho tiako ianao de hoy Jesoa valy teny voalohany fa hanary ny ondrikeliko fa nametraka fanontaniana fandrony Jesoa ondray Jesoa mandiny fahenambiny folo ry Simona zanak Jona moty ava ianao de zao fanontaniana faharoa de zao mbola fiti agape any nametrahany Jesoa fanontaniana moty amin'ny fiti agape ve ianao de mamaly Petera ara jerena tsara na tsy priany teny am'izay nampiasainy Jaona de hoy Jaona hoy ny filazan'ny Petera valy teny fandroa za manao hoe hoy izy hoe ianao mahalala fa tianao a mbola fiti filia ihany navalin'ny Petera jereo tsara ny tsy fifanijony lay fitiavana raha jerena misolatry Jaona Andriamanitra mitady fiti agape tamin'ny Petera tamin'ny alalan'i Jesoa zany metraka fanontaniana fandrony hoe move de tena fiti filia tokoa ve nitiavanao ary Petera fa ngatsy fiti agape de mbola mamaly ihany Petera manao hoe fantatrao tompoko fa tianao a fa fiti filia nametraka fanontaniana fanotelony ny tompo de mahagaga amin'ny soratry Jaona nametraka fanontaniana fanotelony ny tompo eo amin'ny andininy fa fito ambiny folo dia hoy ny filazan'ny tompo filazan'ny Jaona azy hoy izy fanotelony
simona zanak jaona motia fay anao de io matoateny faharoa io dia filiona ampiasain' jesosy zany hoe rehefa nametraka fanontaniana fantelo an' jesosy de tsy nampiasa ntsony izy fiti agape fa fiti filia hoe ry petera zanak jaona mo tena ty amin'ny fiti filia tokoa raha venao fantelony de hoe ny filazany jaona azy hoe de nalahelo petera ka namaly manao hoe eny tompoko fantatrao fa fiti filia no nitiavako anao tsy de hoe kisendrasendra akory raha toka mivaofo tsara marina loatra vao am'jaona mifanakaiky be ny fiti ny agape sy ny filia tsy mifanalavitra loatra zay am'jaona saingy misy elanelany any zany hoe jesosy zany niandry tamin'ny petera fiti agape hoe move tena ty ay anao ry petera ty afotsiny am'izao hoe tsy misy fepetra tsy misy takalo tsisy ninina ary nahampantraiko ary anao na de mandalo zavatsarotra azy anao de move anao ho ty afoana ry petera de hoe petera manao hoe tompo a fiti filia ihany nitiavako anao tiako ianao satria zay nitiavako anao fa tsy hoe tiako anao na ty jesosy a de nampidininy jesosy le fitiavana hoe eny ary moara ve tena ty fitiavana filia tokoa ve nao anatinao e satria raha fitiavana filiany tao anatinao tsy namadika ahy ianao raha tena nyraisinao ho mpampianatra anao a raha tena nyraisinao ho piraitanydrazana aminao a raha tena nyraisinao olona nahitanao soa fiti filia zay de tsy tokony namadika ahy ianao mo ve tena fiti filia marina ny aminao ry petera de nalahelo petera ka niteny manao hoe tompo fiti filia ka avako malalo mamitra-panontaniana aminao jesosy inona ny fitiavana itiavanao an'Andriamanitra fitiavana manahoana ny itiavanao an'Andriamanitra misy fotoana mametra-panontaniana ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra misy fotoana te hamantatra te hiaino no Andriamanitra hoe tianao ve izy misy fotoana izay andrasan'ny tompo mihitsy ianao amboraka fitiavana aminy tahaka ny tompo ny teny taminao mana hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao izany angeny nampaharetaka famindram-po anao agape io manonteny hebreo moa zany fa izao movenao raha mametra-panontaniana aminao Andriamanitra mametra-panontaniana aminao jesosy inona mifala fitiavana manahoana no itiavanao an'Andriamanitra fitiavana mahafony zavatra rehetra ve fitiavana tsy mivadika ve na de atao anatin'ny hoe tsy fisin'ny valim-bavaka aza zanatr'indrany Andriamanitra no tsy fomba n'Andriamanitra tsy mamaly vavaka fa ozy an'Ignace de Loyola lay nanorina ny jesuita za Andriamanitra misy tonjiro nataony ao anaty fiainatsika ary zany za Andriamanitra de tsy hoe satria mahazavatra de tianao za Andriamanitra tsy hoe nomenao an'izao a de tianao fa tianao fotsiny zao Andriamanitra zay ny tokony ho fitiavan'ny mpanompon'Andriamanitra n'Andriamanitra le avako malala enganenao tian'Andriamanitra amin'ny fiti agape eny mety anao tahaka mipetera agape anao hoe tsy maninona tianao amin'ny fiti filia farafakeliny jesosy fa ny faharoa avako malala de zao mampieritreritrantsika ny ty voambolana ampiasainy jaona ity de zao na inona ny fitiavana navalin'ny petera any jesosy de zao nahatoky azy mandrakariva Andriamanitra jesosy ary nametraka tamin'ny andraikitra jesosy ny teny hoe tia amin'ny fitiavana agape ve anao ry petera de namaly petera hoe fiti filiany ny tiavako anao fa ho ihany jesosy miame andraikitra izy fa anao ny ondriko nametraka fanontaniana fanondrony jesosy tia amin'ny fiti agape ve anao de hoe petera fanondrony fiti filiany ny tiavako anao de hoy jesosy andraso ary ny ondriko ary rehefa nyteny jesosy manao hoe eny ary fantatro fa fiti filiany tiavanao a fa izao andraso ary fa ano ary ondrikeliko rehavako malala inandikan'izany na inona toetra ny fitiavatsika de izao Andriamanitra matoky atsika zay fitiavana atolotsika de akasitrahan'Andriamanitra tsy lehibe lavitra ny fitiavan'Andriamanitra atsika tsy miankina amin'ny valiteniny zay fitiavatsika ny fitiavan'Andriamanitra
ndraindray mantsitsika mieritreritra manao hoe so de adinon'andriamanitra raha ny vali tenin'andriamanitra de tsy miankina amin'ny fitiavanao zay mahafahasoavana ny fahasoavana. Andriamanitra tsy manao ny antsoina hoe réciprocité aminao ka ifanamby aminao fa zao ny an'andriamanitra agape mandrakariva. Ianao ny mety manana fity filia, ianao mety manana fity tsy fantatro fa ny amin'ny fitiavan'andriamanitra nanao de fitiavana agape de manome anao andraikitra mandrakariva izy. Andriamanitra ge matoky atsika rehefa malala itsika ny be fisalasalana, itsika ny misalasala amin'ny fitiavan'andriamanitra fa andriamanitra tia atsika amin'ny fitia agape. Andriamanitra tsy mivadika amintsika ary manome atsika andraikitra mandrakariva. Matoky atsika i Andriamanitra de ataovy tsara ary io andraikitra io. Ataovy tsara io andraikitra io fa io no hitarafan'Andriamanitra ny fitiavanao azy. Fa ny fahatelo rehefa koa malala mamperitreritra atsika amin'ity zavatra jaona ity. Tsy hoe Andriamanitra mametra-panontaniana ihany ka mitaky fitia agape amintsika kanefa tsy mahavaly zany fitia agape zany sika de tsy manozogozona ny fitiavan'Andriamanitra atsika mihitsy zany fa matoky atsika mandrakariva izy ary mbola mametraka atsika amin'ilay andraikitra ihany. Fa ny fahatelo de zao jereo tsara ny filaharan'lay fanontaniana. Rehefa nametraka fanontaniana voalohany Jesoa ka namaly Petera hoe tianao amin'ny fity fily aho. Ny voalohany fahano ary ny ondrikeliko, faharoa andraso ary ny ondriko, ary ny fahatelo fahano ary ny ondriko. Jereo tsara lay mety tsy de hitatsika loatra amin'ny teny mahazatra atsika fa misy lahara-pahamehana, misy ambaratonga mihitsy io ho an'ny fiangonana. Fahano ary ny ondrikeliko ny voalohany, faharoa andraso ary ny ondriko, ary ny fahatelo fahano ary ny ondriko. Samy hafa reo matoateny samy hafa. Ny voalohany zany zay tokony ho lahara-pahamehana ary avako amin'ny fiangonana de zao fahano ary ny ondrikelin'ny tompo. Lahara-pahamehana zay rehetra metrahan'Andriamanitra fanontaniana ka mamaly azy hoe za Andriamanitra tianao na fitiavana agape io na fitiavana filia io de zao ny afatry ny tompo lahara-pahamehana ny ondrikely. Ny ondrikely aloha ny fahanana voalohany, ny ondrikely aloha. Ary toa ka miaino ny faneken'ny mpitandrina ianao de mifaneken'ny mpitandrina de manao hoe hanao zava-dehibe ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra indrindra ny tanora sy ny ankizy. De ny diakonina manao hoe hanampy ny mpitandrina zay amin'ny fiandrasana ny ondrikelin'Andriamanitra. Raha izay anao zany tikana azy. Faneken'ny fiangonana mihitsy zany ny hoe lahara-pahamehana ny ondrikely. De jereo ny tanora rehefa koa malala, jereo ny ankizy, jereo ny fitaizan'ny fiangonana fitaizantsika lahara-pahamehana amintsika ve ny ondrikelin'Andriamanitra. Fa raha vantany voanamaly Petera hoe za tianao teo ny tompo manao hoe tana aloha jereo ny ondrikely zany. Ny faharoa ny ondrobe. Zay izy vao nyteny manao hoe andraso ary ny ondrobe. Tsy nyteneny hoe ondrobe tsy ze beny aho fa nyteneny fotsiny hoe ondry mazava ho azy. Tsy mila fahazavan-tsaina de manao ondry zany fa rehefa miteny hoe ondry de ny lehibe zany eo fa ny ondrikely tsy nefa ny avaka. Noho zany de zao rehefa vitanao tsara ny fikarakarana ondrikely de ndany ianao miandry ny ondry. Fa andraso ny ondry. Zay ny faharoa rehefa koa malala, andraso ny ondry. Ary izy miteny hoe ondrikeliko sy ondriko, ondry ny Jesoa io fa tsy ondry ny fiangonana akory. Izy manao hoe andraso ny ondry. Samy hafa. Izy tsy niteny hoe fahano ny ondry. Ny ondry tsy mila fahanana ka. Ondry be nga mila fahanana, ny ondry kely mila fahanana. Fa ny ondry be atao iny andrasana. Dika zany dika nyteny hoe miandry de izao miaro an'iny ondry iny tsy ho azo ny fahavalo, tsy ho azo ny ambody, miandry an'iny ondry iny tsy hivily. Azay moa ny dikan'ilay Salamo 7:20 le hoe ny tsorakazo anao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra. Ny mpiandry ondry de zao manana tsorakazo anao, manana tehina lava be. Hitantsika amin'ny tehin'ny évêque iny na tehin'ny archevêque na ny tehin'ny papa, misy an'iny tehina lava be iny. Ohatran'iny ny tehin'ny mpiandry ondry. Zany hoe ny tehina lava be iny
teny mpiandrondry iny ny fiarovana ny ondry rehefa tonga ny fahavalo tonga ny ambody tonga ny biby masika de iny tehina lavabe iny ny fiarovany mpiandrondry ny ondry ary misy farango ery amin'ny lohany ery fa rehefa latsaka ny anaty lavaka ny zanak'ondry de sotonony amin'iny farango iny zay ny dikan'iny tehina lavabe iny tehina fiarovana iny fa ny tehiny mpiandrondry faharoa de lay tsorakazo misy tehina foifo zay ny ampelatana mpiandrondry tehina fikapohany zay rehefa mivily ny ondry de kapohany am'izay rehefa manositra ny ondry izy de kapohany amin'ny tehina fo iny zay le hoe tsorakazo eny ampelantanany mpiandrondry ny tehina lava ho fiarovana ny ain'ny ondry fiarovana azy amin'ny fahavalo fa eny ampelantanany mpiandrondry koa ny tsorakazo fanitsina sy fitezana zay ny dikany teny andraso ny dikany teny andraso de zao ty avy anao ry petera eny ampelantananao zany ny tehina lava fa eny ampelantananao koa ny tsorakazo andraso ny ondry ry fiangonana no manana tidy zany ianao ho papahery azy miaro azy ao anatin'ny fahavalo fa manitsy azy koa amin'ny tsorakazo zay ny mpiandrondry zay mahatonga an' Jesosy hanotononona hoe mpiandry tsara satria izy any ny tena mahay mampiasa ireo tehinareo ny tsorakazo sy ny tehina lava rehefa vitan'ny fiangonana ny fikarakarana ny ondry kely fa anana ny ondry kely satria tsy mbola mahita tsy mahavita mamaty eny izy de zao voakarakara ny ondry kely mananandray andraso ary ny ondry be na ny ondry fa ny fahatelo de zao o Jesosy moty ava ianao de faran'izy ny teny manao hoe vahanoara ny ondriko misy karazana ondry lehibe koa kay na ondry be kay mila fahanana manokana misy ny andrasana avela irokahatra eny izy avela mandeha eny izy mahaleo tena fa kay misy lay fahanana manokana mila naterana fandraisana any an-trano mila paherezina any an-trano mila fahanana manokana any an-trano rehefa mba vitavitanao kosa ny fiandrasana ny ondry mba tsy ho azon'ny ambody tafapetraka tsara amin'ny toerana izy tsy ho azon'ny fahavalo izy de zao lasa ndray petera irahana hoe mandana ndray le fahano le ondry be misy ondry be nge tsy afaka tsy mahaleo teny tsy mahakarakara teny de zao ataonao tahaka ny ondry kely izy tsy lahara-pamena tahaka ny ondry kely izy tsy lahara-pamena tahaka n'lay ondry izy ondry tsotra mandeha mandeha ny fiarahamonina eny fa izao mety efa ao an-trano izy ao anaty vala izy fa izao fahanana izy karakaraina manokana izy zay any amin'ny fahatelo re avako malalo ny men'Andriamanitra fandaharana azy petera moa zany raha emandremy be de nambara manao hoe ireto aso reto no avalinao petera de zao lahara-pamehana aminao ny tanora sy ny ankizy faharo lahara-pamehana aminao ny olany dehibe amin'ny fampianaram-pinoa sy ny fitezana ary ny fahatelo lahara-pamehana aminao ireo marary lahara-pamehana aminao ireo tsy afaka mamonjy fiangonana lahara-pamehana aminao ireo mananady ampanahany amin'ny fonja zay ny fahan'ny ondry fa raha ndriavako malala mamarana antsika de mamperitreritra ty fanontaniany petera ty jejojejo ery zany petera rehefa nahazo valiteny sy nahazo asa jejojejo ery izy namaly hoe za tian'ny tompo navalo ny fanontanian'ny tompo a nitokisany tompo a de nomeny andraikitra de jejo petera nametra-panontaniana tamin'i Jesosy ary ono ary Jesosy mba ahoana kosa ny amin'ito lehilahy ito raha tena jerena ny amin'ito tovolahy ito mantsy jaona moa tsy ny teny anaranao fa nyteneniny fotsiny hoe lay lehilahy ny tanila ny raika teo amin'ny tratran'i Jesosy nametra-panontaniana hoe iza no namadika anao io moa zany Jodasy Jesosy jaona ny tanila teo amin'ny tratran'i Jesosy dia mibitsibitsika tamin'i Jesosy manao hoe iza le hamadika anao de Jesosy mibitsibitsika tamin'ny jaona tsy teneniny jaona hoe fa teneniny hoe mpianatra tiany Jesosy indrindra hoe Jodasy namadika zany hoe amin'ny jaona de zao Jesosy tsy nanala baraka ny Jodasy fa mibitsipitsihany jaona hoe Jodasy namadika de i jaona no tantara tamin'ny petera hoe Jodasy le izy fa tsy teo ampahabe maso amin'ny Matthieu sy Marka no hoe niteneniny Jesosy ampahabe maso namadika azy fa amin'ny jaona tsy niteneniny ampahabe maso fa i jaona ihany no nibitsipitsihany azy na le mpianatra zay voalaza hoe tiany Jesosy indrindra fa izao hoy petera tamin'i Jesosy ahoana ny amin'io za ty tianao za ny menao andraikitra hoe andraso ny ondry fa any ny ondry kely fa any ny ondry ary izy mba ahoana de hoy Jesosy namaly amin'ny petera somary mafimafy le teny raha tiako hitoetra mandra-piavika izy ahoanao inony zany
fa manaraha ianao toy ny milaza sanatriny zany am'le fitena andavanandronareo inona kiny idiranao am'izany ry petera ara-baky teny de zay mihitsy io anaka no hoe petera niditra tamin'ny antsony jaona hoe mba inona kay ny andraikitra menao any jaona za ty tenenina hoe manaraha za ty tenenina hoe fahanondro ary ahoana izy de hoy Jesosy tsy anjaranao zany aza miditra am'zany fa tsy anjaranao zany ny fanompon'ny hafa tsy fanomponao ampoanao manaraha fa aza mametra-panotaninany am'izay fanompon'ny hafa aza miditra am'izay fanompon'ny hafa ny fanomponao atao tsara le avako malalo impiry motsika tian'Andriamanitra de omen'Andriamanitra andraikitra tian'Andriamanitra de itokisan'Andriamanitra tiany Jesosy de tafinihery fa ndraindray tsika le avako malalaka misampatsampana any amin'ny fanompon'ny hafa mitsara ny hafa ary teteny manao hoe reny to tsy mba manao ny asanao Andriamanitra to zay foana ny manao reny to zara fa manao Andriamanitra sy ny sisa rehetra eto Jesosy de manitsy any Petera manao hoe hajao ny fanomponao manaraha tsy anjaranao no mitsara ny hafa za sy izy za sy ny hafa no miresaka ho Jesosy ahoanao inony zany ho Jesosy ahoanao inony zany ny anao atao tsara le avako malalo tian Jesosy ianao ataovy tsara ny fanomponao hoy ny tompo aminao manaraha azy aza mibanjina ny fanompon'ny hafa manompo an'Andriamanitra tsika tsy miainga amin'ny fanompon'ny hafa hoe nanao izy sa tsy nanao azy zany fa zao fitaony ianao ny fanompona nataonao no hitsarananao fa tsy ny fanompona nataony hafa kory no hitsarananao samy ho tsaraina mizara fanompony fa ataovy ny fanomponao tsy hanao ny azy izy azy sy Andriamanitra zany manao ny azy izy misoran'Andriamanitra fa zao ny teny mitompo aminao manaraha azy ivavaka sika riavako tompo ao misoranao zay no ny amin'ny teny zay azo renovakina tamin'ny teny malagasy mametra-pantaina mandrakariva aminay ianao ny amin'ny hoe mo tianao vazahay de atao fitianao tahaka ny tiavan'ny Petera atao fitianao tahaka ny fitiavanao anay zahay tompo ary amin'ny andraikitra zay omenao anay de ataovy mahatoky zahay ataovy anay ny mandahatra ny lahara-pahamehana de jereo ny fanoratenanay tsirairay avy mametraka ny fiainanay eo ambany fahasoavanao terizo zay tompo ho masom-piainana trano jereo ny fanoratenanay amin'ny mahampandray anay amin'ny mahampino anay amina kristianina anay jereo mba hitoetra tsara amin'ny fitiavanao zahay de feno fifaliana Jesosy ny asanay ny tokantranonay ny zanakay ny fiangonanao misy anay feno fifaliana vavak'izay tompo ho an'ny sinoda lehibe ny Efitsekema sambava ta io ny fikarakarana rehetra ampahirezo ny mpivory rehetra ny mpamonjy sinoda ome fahasalamana ome fifankatiavana ampiraiso saina ary amin'ny fandaharam-potoana rehetra de petraka sady eo ambany fahasoavanao ho vavolombelonao ny fiangonanao ho vavolombelon'ny fitiavanao ary itokisanao ny fiangonanao misaotra Jesosy amen